Falmeraba tsika rehetra avana tratra ity ratsinainy fa 8 volana mety dia manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika ny bokin'ny Ezekiela 7:30 no mofinainantsika anio. Ezekiela 7:30 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4:20. Ezekiela 7:30 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 4:20. Fakitsika amin'anan'i Jesosy ny teny avako. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy no nitondrahan'i Jehovah nivoaka. Dia napetrany teo amin'ny loha feno taolana ary nitondray nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loha ireo ary indreo maina dia maina ireo ary ho Jehovah tamiko ry zanak'olona mo mety ho velona ihany va ireto taolana ireto ary hoy iza Jehovah tompo ianao ny mahalala tendreo dia ondray izy tamiko maminany amin'ireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe ry taola maina mihaino ny tenin'i Jehovah izao ny lazain'i Jehovah tompo amin'ireto taolana ireto indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona ary asiako ozatra ianareo ka hampaniriko nofo ary hosaronako hoditra ianareo ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona ka dia ho fantatra rehefa izaho amin'i Jehovah. Dia naminany aho arak'izay efa nandidiana ary ny efa naminany dia nijanona izy feo ary indreo nihetsiketsika sady ny fanatonatona ny taolana samy manatona ny taolana namany avy ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary ny sarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko maminany amin'ny fofinaina iny maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe zao ny lazain'i Jehovah tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsofa ireo vovon'ireo mba ho velona izy. Dia naminany arak'izay efa nandidiny aina ka dia nidirany fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Dia hoy izy tamiko ry zanak'olona ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra indreo izy manao hoe maina ny taolanay levina ny fanantenanay fongotra izahay koa maminany ka ataovy aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah tompo indro ko izaho nanokatra ny fasanareo ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka ho entiko ho any amin'ny tanin'ny Israely ka dia ho fantatra rehefa izaho Jehovah raha manokatra ny fasanareo aho ry oloko ka mampakatra anareo hiala amin'ny fasanareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatra rehefa izaho amin'ny Jehovah no efa niteny sady nahatanteraka izany hoy Jehovah. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Faminaniana Ezekiela ry avako malala no mofinainantsika anio izay maneho sary taolana eo ampovoan'ny sa taolana eo ampovoan'ny sa feno taolapaty mazava ho azy ndresahany Ezekiela ito eo amin'ny voan'ny sa miparitaka amin'ny sa mampatsiaro antsika an'ilay sa edena ary ilay sa edena izay nataon'Andriamanitra tsy afakory fa sary ny tany lay sa resahany io dia mampatsiaro ny tany izay rehetra eo aminy ary lay tany dia feno taolapaty dia hoy ny tompo eto manao hoe tsy afa fa ny oloko ireo taolapaty ireo zanak'Israely izao tontolo izao lay sahan'Andriamanitra izao fa feno taolapaty movaty izao iainantsika izao antsoantsony izao tontolo izao ankehitriny hoe maina ny taolanay Andriamanitra levina ny fanantenanay betsaka ny orinasanay ny simba zanakay tsy afaka mianatra fivelomanay tsy mandeha araka ny tokony ho izy mivoaka ny trano izay matahotra ifindrano ny valanaretina mijanona atao trano tao sahirana betsaka ny zavatra tokony atao any velany fongotra izahay ary dia tao tandrify indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry avany ity faminaniana Ezekiela ity
maina ilay sahan'Andriamanitra ahitana taola maina ilay sahan'Andriamanitra. Inona ny afatry ny tenin'Andriamanitra nefa manoloana an'ireo ireo taola maina ireo taola maina ireo zay hotsika hoe sary ny vahoaka an'Andriamanitra dia mametra-panontaniana Andriamanitra amin'ny fiangonana, amin'ny mpino. Ono ary mpino, ono ary fiangonana, ono a ry mpanompon'Andriamanitra. Mety mbola ho velona ihany va ireo taorana ireo. Dia tsy samy mamaly Ezekila hiteny hoe tsy mbola tsy ho velona tsony ireo mampandaika ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ny maty efa natsanga ny tena nitantarainao ny soatra masina nitsangana tamin'ny maty. Hain'Andriamanitra mamelona ny maty. Raha hiteny hoe tsy ho velona ireo Andriamanitra. Raha hiteny ndray hoe velona ireo Andriamanitra dia eo ny fijerin'ny Ezekila manao hoe dia vahoaka be dehibe taola maty be dehibe miparitaka ireo hoe ho velona. Dia ho Ezekila hoe tsy fantatro tsony tompo, ianao ny mahalala. Fanetretenan'i Ezekila zany ary fanetretenan'ny fiangonana amin'izao rivotra iainantsika izao dia te hiteny amin'Andriamanitra tsika manao hoe hitanao Andriamanitra maina ny taolanay, maina ny taolanay, levina ny fanantenanay ary ianao ny mahalala. Dia tsy navela ny tompo nefa rehavako malala ao anatin'izany taola, ao anatin'izany fahafatesana izany izao tontolo izao ny zanak'Israely ny mpanompon'Andriamanitra. Dia inona nataony hoy izy mantsiny Ezekila maminany zany hoe tomiko ianao hiasa ry fiangonana, tomiko ianao hiasa hanangana ny maty. Tsy ianao no hangana ny maty fa ho fiasana ianao hanangana ny maty. Dia mitaony ny tompo ry havako malala ny fiangonana ho mpiara-miasa aminy. Fiangonana sy mpino mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fananganana ny maty, amin'ny fampahirezana ireo mitaraina ho maina, ireo mitaraina ho very fanantenana, ireo mitaraina ho fongotra. Dia taon'ny tompo ny fiangonana aminany fampahirezana hitondra haina ho an'ireto taola maty rehetra. Dia misy dikana telo ary havako malala amin'ny fameloman'ny tompo ny fanantenantsika. Voalohany indrindra dia hoy izy manao hoe mandany ianao ry zanak'olona maminany. Dingana voalohany maminany, miaino taola maina. Zay ny voalohany ry havako malala. Ny fiantombohan'ny fitsanganana ny maty, fiantombohan'ny fandresena, fiantombohana ry havako malala ny fiainam-baovao, fiantombohan'ny fijoroana indray dia manomboka amin'ny fiainona. Izy manao hoe mandehana maminany azao tenenina hoe taola maina miaino ny tenin'i Jehova. Miafatra Ezekila mpaminandry ry havana amin'izao fotoana izao, ho an'izao tontolo izao zay misary taola maina ankehitriny dia izao miaino ny tenin'i Jehova, miaino ary ilay teny hoe fiainona dia izao miaino fa hiasa Andriamanitra, miaino fa hamelona indray Andriamanitra. Manomboka amin'ny fiainona ry havako ny fandresena. Taolana ve hiaino, taola maina ve hiaino, eny ry havako malala miaino ny taola maina eto. Ohatrika zay vizana ho an'izao tontolo izao ankehitriny zay efa potraky ny ady. Dia io faminaniana Ezekila izy tandrify antsika ry havako, tandrify an'izao tontolo izao, tandrify ny firenena ankehitriny miaino fa ho avy Andriamanitra. Dikana voalohany tsika manao hoe teny fampahirezana, teny faminaniana, teny fanomeza toky fa hain'Andriamanitra ny miasa, hain'Andriamanitra manangana ny maty. Zany ny teny entina ho an'ny taola maina ho an'izao tontolo izao zay kivy, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa mety izay hiaino. Zay ny voalohany. Dikany teny io miaino afaka malala eto dia izao manaiky hiato, taola maina manaiky hiato amin'ny azakazaka ka hiaino ny feon'Andriamanitra, hankato ny feon'Andriamanitra. Ary eto ny fiangonana ry havako malala zay tsy akory
fa sariny Ezekela mpaminany tsy taolamaina ny fiangonana fa ny fiangonana kosa ataon'Andriamanitra ho feo manao antsoafo ry izao tontolo zao meteza iain'ny feon'Andriamanitra kehitriny dia Andriamanitra velona fa tsy maty. Dia ny faharoa malala rehefa vitsy izay faminaniana izay rehefa avy ny aina lay faminaniana ny taolamaina ka ny ainy tanteraka sy nakatoa izy dia inona no nitranga rehavako malala hoy ny filaza amin'ny boky Ezekela mpaminany azy dia injay nisy feo injay ny etsiketsika sady ny fanatona ny taolana ary rehefa kelikely teo iny fa maniry ozatra dia nisy sinofo ary nisy oditra fa mbola tsisy aina tsisy fofonaina rehefa ny ainy no lay faminaniana ny ainy tenin'Andriamanitra lay taolana ny paritaka teo amin'ilay fivoan'ny saty eto amin'izao tontolo izao dia inona no nitranga Ezekela mpaminany rehefa nihetsiketsika izy ary ny fanatona ny taolamaina dikan'izany rehefa malala dia efa lasa nanomboka nisy filaminana lasa ny fanakaiky lasa ny fameno ny taolatanana lasa nanakaiky ny taolatanana ho atrazy ny taolatongotra lasa nanakaiky ny taolatongotra ny taolatratra nanakaiky ny taolatratra ary dia efa ny rafitra olona ny torana tsirairay zany hoe nanomboka rehefa enona ny tenin'Andriamanitra rehefa malala dia izao mahatonga inona aloha voalohany indrindra rehefa miasa Andriamanitra dia izao rehefa malala manomboka mipetraka tsikelikely ny lamina ny filaminana ny lamina io fa ao anatin'ilay korontan'ilay taolapaty dia io fa nanomboka ny lamina lasa nisy filaminana lay taolana mamparikoditra na mijery azy Ezekela io fa nanomboka nisy endrika ny any fanatona ary ny any fameno ny fiatobohan'ny fitsaganan'ny taolapaty rehefa malala olombelona dia amin'ny fiatsapan'ny taolapaty tsirairay avy fa mila ny hafa izy fifanatonana ny fitsaganana amin'ny fahafatesana izay aseho any boky Ezekela mpaminany eto dia manomboka amin'ny fifamenoan'ny samy olombelona amin'ny fifanatonany samy olombelona amin'ny fifanekezany samy olombelona amin'ny fifamenoany samy olombelona miamfanatona izy miamfanakaiky izy mifameno izy mifandamina izy rehefa miditra tsehatra Andriamanitra rehefa malala ka manome fahavelomana dia izao ny dikany voalohany misy filaminana ina moa no mitranga atao amin'ny sahidena melona anaovan'Andriamanitra ny faharina alohan'ny naharin'Andriamanitra izao tontolo izao dia ny bokin'ny Genesis ary izao tontolo izao dia tsy nisy endrika ka ho tsy nisy endrika fa rehefa niditra tsehatra Andriamanitra ka nanao hoe misy mazava dia nisy ny lamina ary dia nanomboka ny fanatona ny taolana izay ny dikany eto rehefa malala Andriamanitra rehefa miasa raha vantany vao miainy ny tenin'Andriamanitra isika dia mahatonga inona izay ny fiatobohan'ny zany dia izao mahatonga filaminana aloha voalohany mahatonga rindra-damina mahatonga fikasana mahatonga fandaminana reo ny bokin'ny Ezekela manao hoe dia ny fanatona an'ilay taolana fen'ilay taolana nga olona moa mbola taolana ihany izy saingy izao efa io izy efa taolana efa taolatanana efa eo amin'ny toerany ny loha efa eo amin'ny toerany taolatratra efa eo amin'ny toerany taolatongotra efa eo amin'ny toerany fa tsy mbola olona io Ezekela mpaminany tegena faharoa dia izao izy hitako fa naniry ozatra izy tegena faharoa naniry ozatra izy azareo fa tena manaraka tsara ny anatomia mihitsy taolana dia avy eo naniry ozatra dia avy eo tonga nofo oditra ny farany tsy tonga dia avy hatrany dia olona hoy Ezekela mpaminany eto fa nandeha tsikelikely mandeha tsikelikely tsy tonga dia nataon'Andriamanitra hoe maminan'iny Ezekela tonga dia velona taolan'ireo tsiry afaka malala mandeha tsikelikely ary zay fomba fiasan'Andriamanitra mandeha tsikelikely zay koa rehefa malala tokony ho fantatsiam-pino misy fotoana ny fanasitranan'Andriamanitra misy fomba fiasan'Andriamanitra mandeha tsikelikely manasitrana ame-dalana mampitsangana ame-dalana
ary tsy efizavany atsika amin'izao taolamaina zao rehefa koa malala indretony taolamaina n'izao tontolo zao fa manomboka mitsangana tsikelikely miena tsikelikely ny maty amin'izao valanaretina izao mandeha tsikelikely ny fanasitrana ny tompo fomba fiasan'Andriamanitra indray itsika maika fa ny fomba fiasan'Andriamanitra indray miadana araka ny fandarana tsy azotsika teren'Andriamanitra itsika mantsy maika fa Ezekela hoe jereo tsara fomba fiasan'Andriamanitra fa mandeha miadana lamina manana ny fotoana ny Andriamanitra fanatona aloha ny taolana ny fameny ny taolana voatsangana ny taolana tonga ny ozatra naniry ny ozatra dia naniry ndray ny nofo zay vao tonga oditra avako malala ina dikan'izany rehefa miditra tsehatra ny avako malala ny fiangonana na rehefa miasa Andriamanitra dia ina ny taon'Andriamanitra voalohany raha nanangana ny taolana ho tonga olona indray izy ny tany anatiny aloha ny fotoany voalohany ny taolana ny voalohany ny mafy ilay mampijoro aloha ny voalohany ny mampijoro ny olona ry avako malala zay ny mahamaika an'Andriamanitra voalohany ny taolana ny ozatra ilay mampijoro ny olona ny voalohany zay vao ny endrika ivelany ny nofo sy ny oditra talodir avako malala fa rehefa manarina fiainana manarina olona ny fiangonana mitaiza olona ny fiangonana mamelona olona amin'ny fanabeazana isika dia ilay mampijoro azy aloha ny voalohany tsy ny oditra tsy ny endrika ivelany ny mahamaika zava-dehibe ny oditra zava-dehibe zany la endrika ivelany la endrika isehoany ity fa ny zava-dehibe dia zao ry avako malala atao aloha zay ijony zany ny fomba fiasan'ny fiangonana ry havana zany ny fomba fiasan'ny fanabeazana rehetra zay atao ny any anaty aloha lay mampijoro aloha lay mampireare lay mahafaly lay mahaolona aloha voalohany indrindra lay taolana ho Ezekila lay ozatra aloha lay nofo fa ny fately avako malala dia ity rehefa voatsangana lay olona naniry ny ozatra sy ny nofo ary ny oditra dia tonga olona izy fa mbola tsy velona izy ho Ezekila mpaminana tigana fahatelo dia hoy ny tompo manao hoe ry Ezekila ry zanak'olona maminany ampisy azy fofinaina zany hoe ilay fanahy le aina avako malala tigana fahatelo zay nahita taola-paty Ezekila ary tena pahitan'ny tompony zany tena maminamina sain'ny tompony aminany fa ho velona ireo any afarany zany fahavelomana zany nantoy zany fahavelomana zany dia ity lay fanahy velona ary lay fanahy velona dia fanahy ianompo an'Andriamanitra tsy velona fe velona fo zay amdiny 520 velona ao amin'ny taninareo ianareo fanantenana avako malala ny hevitra ty Ezekila 7:30 ny fanantenana ao anatin'izao krizy hitatsika izao enoy ary ny tenin'Andriamanitra dia ho velona ianao ry fiangonanao trio mamina ny fahavelomana ao amin'Andriamanitra ry fiangonanao ry mpino ry zanak'Andriamanitra nanambarao amin'izao tontolo zao fa ao amin'Andriamanitra ny fahavelomana ary tsy mbola foin'Andriamanitra isika tsy mahafoy ny sahany sy ny asan'ny tany any Andriamanitra fa amelona indray Andriamanitra hiasa Andriamanitra mety miadana ny fomba fiasan'Andriamanitra mety tsy kelikely ny fomba fiasan'Andriamanitra fa amelony amin'ny laony indray ny zavatra rehetra Andriamanitra hoy izy manao hoe ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia amponeniko ao amin'ny taninareo ianareo fa izany Jehovah no efa hiteny sady nahatanteraka zany afaka malala engany ho tanteraka amin'izao tontolo zao zany faminaniana zany engany ho tanteraka amin'ny firenentsika izany faminaniana zany ho velona indray isika amponenin'Andriamanitra eto amin'ity tany honenantsika ity averin'Andriamanitra amin'ny laony zavatra rehetra saingy zao ry afaka malala manomboka amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra zany ary mifarana eo amin'ny fahatanteran'ny tenin'Andriamanitra hoe ho velona isika amponeniny eo amin'ny toerana izay misy antsika fanantenana zany ry havako azakify no hevitra fa ty mofinaina ity azakify fa ho avy ny fotoana hanehoan'ny tompony voninahiny hananganana ny maty ho velona indray ao aminy
ivavaksika tompo misotranao zahay ny amin'ity teny zay menao anay tamin'ity mofinainay ity teny manome fanantenana fa tsy andriamanitry ny maty anao fa andriamanitry ny velona tsy ny fahafatesana anao akasitrahanao fa ny fahavelomana ary fahaveloman'ny olombelona ny tianao zantony nanaovanao ny sa sy izao tontolo zao nataonao hoan'ny velona ny tany fa tsy nataonao hoan'ny maty misaotra tompo ny amin'ny afatra zay azo ny vakina tamin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany dia atao velona ny fanantenanay raha lalovan'ny akiviny zay manolona ny aretina debideby dia atao velona ty anatinay fa ny Andriamanitra mahery Andriamanitra mahay manokatra na dia ny fasan'asa Andriamanitra tsy mahafoy ny asan'ny tanany dia matoky anao zahay miankina aminao zahay velomy ao aminao zay tompo ajoroy zahay ary atao vovavolombelonao aza velanao ho irery ny asan'ny tananao aza tezitra amin'ny asan'ny tananao fa amindrao fo izao tontolo zao ho velona indray ao aminao ary aveleno amin'ny laoniny amin'ny fifaliana ny asan'ny tananao tary io zay iaino sy akatoanao amin'ny ho avy mametraka ny fiainanay tsirairay avy sy ny tokantranonay ny tanindrazanay ny asanay eo ambany fahasoavanao zay Jesosy amen.